Makasika ny tontolon'ny fiompiana indray kosa efa eny ampelatana ny ministerin'ny fiompiana amin'izao fotoana izao ny makasika ilay raharaha fanapozinana biby fiompy izay mety ampidi-doza eny an-tsena eny ho an'ny mpanjifa tsy vao izao no nisy ny toy izao raha ny fanazavana izay nentiny teo anivon'ny ministerin'ny fiompiana ka efa nandray ny andraikitra tandrify azy ry zareo teo anivon'ny ministera. Ministra fiompiana zany efa nareny tsy vao zao akory misy ny resaka fangalarana kisoa zany indrindra moa tena misy ka ampizoina fa tato ato izy somary ohatrany hoe misy mihoatran'izay tsy tokony fisehony angamba. Efa nandray fepetra zany ministera eo anivon'ny direction régionale nangataka fanadihadiana mikasika an'izay fanapozinana kisoa zay. Ny zavatra tena manahirana ny saina zany amin'izao fotoana izao ary zay ny tena tokony jerena dia ny hoe raha toa ka pozina ampiasaina ary mahafaty ny kisoa biby dia tokony kosa izy mahafaty ny olona. Ka efa nandraisana fepetra na niresahana ny amin'ny direction des services vétérinaires hijery fotony ireny hena indrindra ny eny amin'ny mpivarotra hoe voatsara ary tokony izy ary tsy halatra ve satria matoty voatsara dia halatra zany aminay le izy rehetra raha ny zavina. Ka efa nisy disposition zany niraisina mikasika an'izay dia miandry an'izay mihitsy zay amin'izao fotoana izao. Ho raisina zany ny andraikitra raha ohatra ka misy an'izay hena ka tratra fa tsy voatsara zay dia andray fepetra zay na eo amin'ny lafin'ilay mpivarotra zay mivarotra an'ilay hena tsy voatsara na ho amin'ireo inspecteur de viande na amin'ny eo anivon'ny gendarme kosa mitandro ny filaminana satria matoto eny amin'ny fivarotana ireny dia misy fifanarahana teny amin'ny rehetrarehetra teny zay zany tojerena. Dia ny hena zay tonga eny ambiatsika dia tokony hoe vonoina eny anivon'ny abattoir na tuerie dia moa le tena mitsoina antsika aloha atreto mba tsy manana zany hoe abattoir zany fa eny anivon'ny tuerie zay zany no tena tokony ho izy. Anefa indrisy ary zay moa dia atao hoe ibabony atao masontsika ray mbola betsaka ny hena tsy voatsara satria tsy nivonoina eny anivony ireny famonoana biby ireny. Dia io le mbola asianay dradradrandray no dian'ireny tsy maintsy ny asiana mihitsy n'ilay politika mikasika ny fiompiana indrindra kisoa io resahana io fa indrindra amin'ny politika ny omby zay efa any anaty efa voapetraka moa io politika io fa raha vao tsy voapetraka izay dia ihinana inankinapona foana.